Pejim-baovao afantanteraka kosa indray efa nahatratra 10 miliara ariary ny totalin'ireo entana sarony tompon'andraikitra miady amin'ireo osika na mety sy fanarahan-dalàna eny anivon'ny faditserana natao anatin'ny 3 volana. Conteneur miisa 2 indray no sarony faditseranana tamin'ny zoma lasa teo izay nanambara fa entan'ny orinasa afakabaka tsy nandoa Ambatseranana. Tao anatin'ny 3 volana izay dia efa mitetina 10 miliara ariary ny totalin'ireo entana nanatanterahany eo anivon'ny faditseranana fanaraha-maso ireo orinasa na mpandraharaha tsy manara-dalàna na manao osika eo amin'ny fampidirana entana eny amin'ny faditseranana. Conteneur miisa 2 avy amina mpandraharaha sy orinasa 3 indray no sarony faditseranana nanao fanambarana osika ho entan'ny orinasa afakaba ny zoma lasa teo. Ny conteneur iray dia nahitana baoritra miisa 120 izay moto miisa 120 no tao anatiny mitondra ny marika France Raider. Ny faharoa conteneur iray nahitana sachet plastique. Misy conteneur anankiroa moa zany tamin'ny zoma le izy no tratra, dia ny anankiray misy moto maro eo amin'ny 120, dia ny anankiray zany sachet plastique. Ka ny fomba nataondry zareo zany nanaovana an'le osika dia ny déclarena zany nanaovana fanambarana amin'ny anaran'ny entreprise France le izy, nefa le entreprise France tsy sy hidirany akory zany na amin'le entana na amin'ny reo olona le nanao an'ireo osika reo. Ka amin'izao fotoana zao dia mbola mandeha moa zany ny fanadiadiana mba ahafantarana iza daholo ny olona ao ambadik'izao raharaha zao. Misy ny lamany tsy maintsy alohan'ireo mpandraharaha tsy nanara-dalàna ireo sy ny fikajiana ny hetra tokony alohany amin'ny faditseranana izay vao afaka mandray ny entan'ireo orinasa. Mbola nataon'ny faditseranana saisie eny amin'ny trano fitehirizana izay an'ny orinasa nanafatra ireto entana ireto eny amin'ny zone Forelo Tanjombato ny entana ka tsy azo kitihana. Misy ihany koa ireo entana efa voatsaka ny lalàna ny famodirana azy ka tsy maintsy andraisana fepetra manokana. Anao an'le identification le marchandise zany hoe zany hijery antsipiriana mihitsy zany le entana ao anatiny mba ahafahana mametraka ny sandan'le izy, mametraka ny valeur zany hikajiana le hetra zay tokony naloha nefa tsy naloha, sady amatarana koa zany ny lamandy tokony alohan'le mpanao osika. Zay entana tsy tokony mahazo miditra zany dia ajanona tsy homenan'ny tompony, na zany izy ho averina ny amin'ny toerana nahatongavany na le izy anaovana destruction. Efa fanaon'ireo mpandraharaha sasan-tsansany ny manao fanambarana tsy marina tahaka izao, izay no mahatonga ny teo anivon'ny faditseranana nanamafy ny paikady entiny adivana amin'ny mety osika. Ankoatra ireo dia menaka 10 conteneur no efa tratra tany Toliara ary efa nisy ihany koa ny menaka tratra tany Toamasina sy teto Andrenivohitra. Tsy ny menaka ihany fa na ny lafarinina na ireo akora fototra ihany koa. Tsy ny entana miditra ihany anefa no araha-maso akaiky fa na ireo entana ondrana ny velany, indrindra fa ny eo anivon'ny seranam-piaramanidina dia araha-maso akaiky raha nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany.